Salamo androany sika de ndao hiresadresaka mahakasika ny zavatra izay mampitaintaina ny voaka amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa mahakasika anilay biby izay mbola tsy fantatra mazava tsara teto hoe biby ahoana sy ahoana fa ny hita taratra dia biby izay isany mampihorohoro ny vahoaka eo amin'ny lafiny fiompiana indrindra fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambany ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina ny revitra rehetraeny anaovasika vidéo manaraka eo azadino ihany koa ny milaiky ny vidéontsika ary azadino toraka zany hatrany ny abonneo amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary efa volana maromaro zay no nahitana tranga izay somary hafahafa ny antomboka avy tany amin'ny faritry ny Brikaville iny izay nahitana fatim-biby indrindra mo ireo ombya sy ny ireo omby voateraka izany hoe zanak'omby zany izay tena lasibatra tamin'izany resaka biby zany ka noho izany dia tena mitaraina ny vahoaka amin'ny ireo zay biby fiompin'izy ireo lasibatra an'izany biby izay tsy fantatra izany ka manao antsoavy tamin'ny fitoeram-panjakana moa izy ireo mba hijery akaiky ny zavamisy hatreto aloha mbola tsy hita mibaribary ny tena fandraisana andraikitra izay nataony ireo mpitondra fanjakana mahakasika n'ity biby ity fa ny vahoaka tsirairay no samby mandray fepetra ary samy miezaka miambina any biby fiompin'izy ireo amin'ity biby ity raha tany amin'ny faritra Brikaville no nandohany an'ity resaka biby mihinana biby fiompy ity dia nihitatra tany amin'ny faritra atsimo izany resaka biby mihinana omby zany ary efa tena manafika olombelona mihitsy ny tany amin'ny faritra atsimo iny izany hoe tany amin'ny faritry ny Amboasary sy ny Betiokiny no nisany izany izay nisy vidéo niparitaka maromaro tato anaty tambazotsirasira Facebook tato anatin'ity volana ity nisy mo ny ramatoa anankiray izay nitaraina ny zavatra nahazo azy tamin'izany vidéo izany ka nilaza mo izy avy hatrany ilay biby dia nanafika azy ary tonga de nanaikitra fa ny fahitany an'ilay biby dia toa miendrika alika ho izy hatrany mbola nanamarina an'izay endrika an'ilay biby toa miendrika alika izay ihany koa ny rangahy anankiray izay tany Brikaville tany nilaza mo izy tamin'izany tazoko vetia lavitra ho izy fa toa miendrika alika ilay biby mihinana ombya fa vao nahita izy de tonga de nandositra ho izy ilay rangahy manapisotraka an'izay hatrany ny fahitana diantongotra an'ilay biby tany amin'ny faritry ny Alasora iny tato anatin'ity herinandro ity izay toa diantongotra alika raha ny fijery azy fa somary lavalava ny ohiny raha ny fahitana an'ilay diandrangotra ny ilay biby teo amin'ny tany malemy manoloana izay moa dia nilaza i Paolo Emilio fa oka samby tandrina isika fa tsy sangisangy na vazivazy akory ilay fisin'ilay biby mihinana biby fiompy fa tena zavamisy marina izy io ary proof mitohaka amin'ny tendany izao ny fahitana anidiany amin'ny reto tany malemy izao ho hiatrany Paolo Emilio etsentan'izay dia maro ny feo miely etsiroa indrindra fa ato anaty tambazotsirasira Facebook ary samy maneho ny heviny tsirairay mahakasika ny fahitany ny zavamisy amin'izao fotoana izao momba an'io biby io misy moa ny milaza fa sodera mba fosa io biby io satria ny diantongony dia toy ny diantongotra alika ho izy ireo zay milaza mahafantatra mahakasika an'ilay diany biby sy ny fomba famonony an'ireo biby fiompy izay miparitaka etsiroa raha toaka fosa ary ilay biby ny fantaniana mipetraka dia izao raha any Brikaville ilay fosa no hanafika ohatrany logika ihany sy any Amboasary satria any dia toerana misy anireny atiala sy mbola azo lazaina hoe maro ny karazany biby di izay mirenireny fa raha ohatra ary eny Lasora de biby aveza ary io biby manafika io raha toaka fosa izay save nisy ny omby fosa tany hoany de votsitra sanatsy fa ao indray ireo zay mampiteny ny sary misy ny milaza mihitsy hoe biby olona io satria zavatra tsy mbola fahita hatramin'izay mihitsy zao zavatra misy zao ka sodera mba tena biby olona zay tokoa ho izy ireo zay mametraka fanontaniana miahiahy manoloana an'ity tranga miseho ity ka hoy izay avy aty amin'ny WATAWATA GASY hoe oka samby ho mailo isika rehetra ary azadia mandeha hirery loatra rehefa alina ny andro indrindra fa ny toerana izay manamorona ny atiala sode arapaka an'izay biby zay ka tratra ny patsaray tsy omby vava izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamarana koa n'ity vidéontsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa
be itiavako no tsy mio omeka me mito sasamiano tsy falaviano zao tia fa maheri fitiavana atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao AMIN'IZAO tiagne fa maheri fitiavako anao kaza tao atala za tiagne fanao iolaniko but I was fully like you. Laza tena tiane fanina minha faranye. Isquano tena tia sa kwambalo. Isquano tena tia. I know you malaniko. Azamiagnatigny